Mangataka ny herin'ny fanahy masina mba hamangy ny tokantranontsika tsirairay avy n'aiza n'aiza misy antsika amin'izao fotoana ahenoantsika izao sakafom-panahy izay fampizarana eto izao. Ny sakafom-panahy izay hozy fampizarana amintsika androany dia mahakasika ny fangatanan'Andriamanitra hiditra an-tsehatra manoloana ny olana izay mahazo antsika amin'ny fiainana andavanandro. Falohany izany dia handeha aloha isika hivavaka. Raha io misaotra anao satria mbola omenao fotoana izahay ahafahana indray mihaino ny teninao, mandray ny sakafom-panahy avy aminao. Koa ny fomam-panahinay mba homendrika anao satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao. Mangataka ny herin'ny fanahinao masina izay mba hanazava ny sainay tsirairay avy, na izay hitondra ny teny, na ireo izay hiaino azy. Ianao Tompo ny hiteny ary ny sitraponao anino atao fa tsy ny sitraponay. Mitenena Tompo fa mihaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny vavaka. Misaotra raha io. Amen. Ny lohatenin'ny sakafom-panahy izay fampizarana amintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe nanipazana ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra. Ao amin'ny Daniel 3, raintsika eo amin'ny 9:40. Daniel 3:40 ka hatramin'ny 17. Dia namaly amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay topoinay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra, sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Dia tohizatsika eo amin'ny 9:20. Ary izy telo ireo, i Sadraka, Mesaka ary Abednego dia voatsipy-patorana tao anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra. Dia talanjony Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolo-tsainy hoe: moa tsy telo mifatotra va ny natsipitsika tao anatin'ny afo? Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe: marina izany ry mpanjaka. Ary hoy izy: ka no indro aho mahita efa-datsy mifatotra mandehandeha ao anatin'ny afo, nefa tsy maninona akory izy. Ary ny fijery ilay faha-efatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Dia nanatona ny varavaran'ny lafaoro misy afo mirehitra Nebokadnezara ka niantso hoe: ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoaha ka avy aty. Dia nivoaka avy tao anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nifanantona ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny governora ary ny mpanolo-tsain'ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy. Ireo hitany fa tsy nanan-keram-paninona ny tenany akory ny afo, tsy nisy singam-bolony kankina tamin'ny lohany, tsy nihetsika ny lobany, ary tsy nisy fofonafo akory taminy. Amen. Hitantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa ireto lehilahy reto miaraka tamin'ny Daniel ireto moa dia lasa kobabo tany a Babilôna tamin'ny fitondran'ny Nebokadnezara mpanjaka. Hitantsika eto fa i Nebokadnezara dia nanao sary olona volamena mba hiakofan'ny olona rehetra. Fa izy telo lahy kosa dia tsy mananaiky hiakofoka teo satria Andriamanitra irery ihany no hiakofan'izy ireo, ankatoavin'izy ireo amin'ny maha-kristianina azy ireo. Dia tsy manaiky na dia hoe mpanjaka ary Nebokadnezara, dia nakatoan'Andriamanitra foana zareo fa tsy nakatoa azy amin'ny maha-mpanjaka azy. Ary fantany fa na n'inona ataon'ny Nebokadnezara amin'izy ireo dia tonga hamonjy azy foana Andriamanitra. Ary dia tena namonjy tokoa Andriamanitra nampiseho ny heriny. Satria rehefa nazera tao anaty afo, anatin'ny lafaoro izay nafanaina impito avy heny noho ny mahazatra azy ireto lehilahy ireto, dia tsy nisy naninona fa rehefa nivoaka rehefa tonga tao anaty afo dia niaraka tamin'izy ireo tao Andriamanitra, satria telo lahy zareo no natsipy tao araka ny hita eto amin'ny tenin'Andriamanitra. Nefa 4 ny vitan'ireo mpanjaka avy ety ambony satria Andriamanitra dia naniraka ny anjeliny niaro azy ireo mba tsy ho may ny afo tao anatin'ny lafaoro, fa nampisehoan'Andriamanitra ny heriny tokoa ity
zava-niseho iray ity. Rehefa tafavoaka tao anaty afo ry zareo dia olona salama tsara, olona tsy nisy fofona afo, tsy nisy hoe may ny volony na ny akanjo teny amin'ny zareo na ohatr'izany. Andriamanitra dia tena manao zavatra, manao fahagagana ao anatin'ny olana mafy. Dia hoentintsika hakana lesona izay zavatra izay voasoratra ao amin'ity Daniela 7 ity. Satria koa isika eo amin'ny fiainana andavanandro dia matetika mandalo olana maro. Amin'izao fotoana izao moa dia iarahantsika mahita ny olana sedraina mitombo hatrany, eo ny aretina, eo ny tsy fananana asa, olana maro isan-karazany eo an-tokantrano, ny zanaka sy ray aman-dreny, ny mpivady. Maro dia maro ny zavatra ny olana sedrain'ny tsirairay avy ary samy manana ny olana ny tsirairay avy. Tsisy olana mora fa samy mafy, tsisy olana mora fa samy mafy avokoa ny olana mahazo ny olona rehetra. Fa ny fomba entina miatrika izany no mety mahasamihafa azy, mahamaivana sy mahamavesatra azy. Manoloana ireo olana ireo anefa dia matetika isika dia miantso an'Andriamanitra, mangataka amin'Andriamanitra mba hamaliany ny vavaka izay ataontsika. Ohatra hoe ny olana mahazo antsika izao tsy fananana asa, dia mangataka amin'Andriamanitra, Andriamanitra omeo asa, dia mangataka nefa tsy mahazo, dia toy ny hoe tsy mamaly vavak'Andriamanitra. Marary tsika ohatra dia eo am-pandriana ny hopitaly dia tsy mety sitrana, dia kivy indraindray hoe tsy mety sitrana nefa matoky an'Andriamanitra manao ny sitrapony sy ny rehetra. Dia matetika nefa ao anatin'ireny olana ireny izay setrantsika ho mpiandrasana valim-bavaka ireny dia mbola tsy manome ny valim-bavaka ho antsika Andriamanitra, satria Andriamanitra matetika dia miandry antsika mba hangataka azy hiditra tsehatra ao anatin'iny olana iny ahafahany miasa, ahafahany manova antsika. Satria matetika tsika dia toy ny hoe iny valim-bavaka iny hoe raha azoko ity valim-bavaka ity dia miova ny fiainako, nefa tsy matetika tsy dia izany ny zavatra miseho. Andriamanitra dia hanova antsika ary tena isika mihitsy ny tia novaina matetika izay izy vao manome ny valim-bavaka ataontsika, satria valim-bavaka izay angatantsika. Satria raha tonga dia omeny antsika avy hatrany ilay valim-bavaka izay tadiavintsika dia mety tsy ho voaray ilay lesona tiany ampitaina hoe tao anatin'ny fisedrana ao tanatin'ity olana ity dia inona sy inona ny zavatra tokony hoe ny anaranao, zavatra vaovao, inona ny tokony toetra ny alanao, inona ny tokony toetra vaovao tokony hianaranao, ahoana sy ahoana ny fomba handanianao ny fotoananao sy ny rehetra mandritra ny fotoana tsy nananao asa iny. Tena mila angatantsika hiditra tsehatra ny fiainantsika Andriamanitra, mila omentsika lapa izy ahafaha maneho ny voninainy eo amin'ny fiainantsika. Ireny olana mahazo antsika ireny dia afaka ampiasain'Andriamanitra hanehoany ny voninainy amin'ny manodidina antsika, hanehoany ny voninainy amintsika amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia tia antsika ary tsy hamela antsika ho safitry ny rano izany Andriamanitra. Tahaka ireto namany Daniela ireto, tsy navelany ho irery tao anaty lafaoro fa niditra tsehatra izy, satria natoky azy ireo, natoky an'Andriamanitra izy ireo ary niantso an'Andriamanitra hiditra tsehatra. Dia tahaka izany koa isika rehefa misy olana na dia mafy tahaka n'inona ary ny olana, rehefa atsotsika Andriamanitra dia tsy hampaninona antsika izany, na dia hoe olana faran'izay mafy tahaka n'inona azy dia voaka salama tsara tsika, voaka ho mpandresitsika, satria tsy antsika ny ady fa an'Andriamanitra. Mila ataontsika fotsiny dia mila matoky isika fa Andriamanitra tsy mba mamela irery izany. Andriamanitra nanao izao tontolo izao izy, hitantsika ao amin'ny Genesisy 1:1-2, nanao ny zavatra rehetra Andriamanitra. Hainy nanasitrana ireo olona izay jamba, nanamaina ny ranomasina mena ahafahany vahoakany miampita. Moa ve ny olana kely izay mahazo antsika dia tsy ho vitany hanafaka antsika amin'izany sy hanome vahaolana antsika amin'izany. Fantatsika fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Koa ny tokony ataontsika fotsiny dia ny matoky azy, mametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanany, satria tsy misy solution hafa ankoatr'izay. Mila manana faharetana tsika dia mila mandeha ara-pinoana, satria raha vao ataontsika manjaka ny ara-nofo fa tsy eo Andriamanitra
dia lasa mivily any amin'ny lalakafa ny lalantsika mety ho kivy isika, mety tsy hanana faharetana intsony, mety tsy hanana fahatokisana an'Andriamanitra intsony dia eo tsika manomboka ketraka. Dia lasa toy manome tsiny an'Andriamanitra hoe tsy tia ahy Andriamanitra, na hoe tsy mamaly vavaka an'Andriamanitra, na hoe samy manana ny fomba anaovan'ny interprétation ny rehetra. Nefa Andriamanitra dia momba antsika ary Andriamanitra tsy mandaho antsika. Azy ny ady fa tsika mpanatateraka fotsiny, fa mila mametraka fotsiny tsika hoe apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ity, fa rehefa tonga ny fotoana izay hanomezan'ny falimbavaka izay ataontsika dia ho avy tokoa izy hamaly ny vavaka izay ataontsika. Aza miala amin'Andriamanitra, na dia hoe tsy mivaly ary io vavaka ataontsika io, aza miala satria raha vao miala isika dia hatana ny satanitsika izay. Na dia hoe mbola tsy mivaly ary ny vavaka izay ataontsika dia mila miezaka foana tsika mitera an'Andriamanitra, mifikitra, manao asa soa amin'ny olona manodidina antsika. Na dia hoe tsy mivaly ary ny vavaka ataontsika dia aokontsika handroso hatrany amin'ny tsaratsara kokoa hoe na Tompo na tsy mivaly ary ny vavaka izay omenao ahy, tsy ala aminao ahy, iteranao ahy vavaka foana, hanao soa amin'ny olona manodidina ahy, n'inona zavatra miseho Tompo dia ity foana handroso, satria ao anatin'ny olana izay lehibe no ampisehoana ny voninahitra ao lehibe tokoa. Ahatonga anay amin'izay tanjona izay irenao eo amin'ny fiainanay, dia tokony hanana an'izany tanjona izany hatranintsika, hanana an'izany targety izany hoe Andriamanitra manana ny fotoany. Dia hatoky azy isika, tsy hiala aminy tsika n'inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika, satria raha vao miala aminy dia tsy mahavita manao na inona na inona. Atsoy Andriamanitra, averiko foana atsoy Andriamanitra, atsoy Andriamanitra, satria ireny olana mahazo antsika ireny rehefa hiantsoantsika an'Andriamanitra hoe Andriamanitra tongava ianao amin'izao fotoana amin'izao olana mahazo ahy izao. Fa na dia ao anatin'ny olana tanteraka ary dia ampio aho hanana toetra tsara, ampio aho hahainao zavatra tsara amin'ny manodidina ahy, n'aiza n'aiza misy ahy dia ampio aho hatoky anao, ampio aho ahay fikitra aminao amin'ny zavatra rehetra, fa tsy hanao kotoatoa rehefa hoe tsy mivaly ny vavaka, satria manana ny fotoana ny Andriamanitra. Tsy izay tenenin'ny olona akory dia hoe izay no hamaritra no avintsika hoe izao no mahazo azy, dia izay tokoa tsy ny olona no mamaritra no avintsika, fa Andriamanitra mahalala ny fotoana izay hamoahany antsika amina zavatra iray. Ny olona dia tena mety manan-kivy nefa aoka tsy ho jerentsika amin'ny côté négatifany avokoa izay rehetra ataon'ny olona antsika, satria matetika ireny zavatra miseho ataon'ny olona manodidina antsika ireny, na ao an-trano izany na ny manodidina, dia ireny matetika ampiasain'Andriamanitra ahafahany manome lesona antsika, ahafahany manova antsika, ahafahany mampitombo antsika ara-panahy. Mahiresa satria tany fandalovana n'iny eto mandalo, misy ny fijaliana, misy ny fiaretana, fa rehefa tonga ny ora sy fotoana hiavian'i Jesosy eny amin'ny raon'lanitra dia hifaly isika indray andro any, aza mba kivikivy izany. Rehefa misy ny olana dia atsoy Andriamanitra, satria hitantsika ao amin'ny Salamo toko 150 fa Andriamanitra mihitsy no miteny hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ahy ianao. Hitantsika ihany koa izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko 7:7, Jeremia toko 7:7 haintsika tsara. Antsoy aho dia ho valiko ianao ka hampisehoako zavatra lehibe sy sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Amen. Koa aoka isika hanana an'ilay attitude hoe n'inona zavatra miseho ao amin'ny fiainana na dia ao anatin'ny olana ary dia aoka isika hanana fifaliana hatrany, aoka isika hanana fotoana hiterana an'Andriamanitra, fa tsy ataony devoly kivikivy sy ketraketraka dia avela mihitsy aloha Andriamanitra fa andeha hitodika amin'ity olana izay mahazo ahy ity, nefa diso lalantsika raha izany no hitondrantsika n'ilay fomba mahatsika olana, satria ny fiterahantsika an'Andriamanitra sy ny fisaorantsika an'Andriamanitra anatin'ireny olana ireny dia miteraka fifaliana, miteraka fiadanam-po, ary tsy mivarina any amin'ny hakiviana isika rehefa mahay mitondra ny fiainantsika ao anatin'izay. Andriamanitra dia miteny amintsika hoe mifalia mandrakariva, hitantsika izay voasoratra ao amin'ny Filipianina toko 4.
Andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia mandrakariva amin'ny Tompo, hoy izaho indray mifalia. Eny, Andriamanitra miteny antsika hoe mifalia, dia aoka isika ravoravo na misy olana na tsy misy olana, misy sakafo na tsy misy sakafo, endry ny zaza na tsy endry ny zaza, maditra ny vady, ny saraka tamin'ny olon-tiana, nandao antsika eny fantatr'Andriamanitra ny mahasoa antsika. Ny matoa miseho ny zavatra iray dia tsisy zavatra tonga ho azy izany, fa tokony jerentsika hatrany izay côté positif ao anatin'izay hoe tokony hampitombo antsika ara-pinoana hatrany izay zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainantsika, satria tany fandalovana ny eto, fianarana isan'andro antsika dia mila mianatra. Vakio hatrany ny Baiboly. Eny fa na dia misy tsisy ninona azo ary ao anatin'io Baiboly io dia vakio hatrany, satria arakaraka ny amakiantsika ny Baiboly no handrosoantsika ara-panahy isan'andro. Mifadia hanina, manaova fotoana manokana iaonana amin'Andriamanitra, na dia tsy hoe amin'ireny groupe de prière ireny ihany ary akantsika lesona ireny, fa rehefa hoe tena hoe sika mihitsy, ny vatantenantsika mihitsy no tena manao fikarohana, manana fandavan-tena hiantso an'Andriamanitra, hanokana fotoana ho an'Andriamanitra de temps en temps, dia tena hitantsika hoe mandroso tsika amin'ny ara-panahy. Tsy kivikivy izany. Maro ny zavatra sedraina eo amin'ny fiainana, fa rehefa mifikitra amin'Andriamanitra, mametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra, dia tsy kivy izany itsika fa mandroso hatrany. Mbola veriko indray, angatao Andriamanitra hiditra hatsehatra eo amin'ny fiainantsika amin'ny olana izay mahazo antsika. Angatao izy. Miaraka amiko eto ianao amin'izao fotoana izao, Jesosy io. Raha toa ka tsy sitraka ao ny hanovahanao izao zavatra mahazo ahy izao, izao situation mahazo ahy izao, dia izaho no vai handray lesona amin'ny zavatra izay miseho ao amin'ny fiainako. Raha izany no ataontsika fiainana, dia tena hanampy antsika izany ahafahantsika mandroso ara-panahy, satria Andriamanitra miasa amin'ireny olana ireny. Tena ao anatin'ireny olana ireny tena ahitantsika fa tena miasa Andriamanitra raha tena mijery an'izay fomba fijery izay tsika, fa tsy milona ao anatin'ny olana hoe Andriamanitra dia mandao antsika. Tsy mandao antsika izany Andriamanitra. Matetika dia ho diso fanantenana ho isika raha ohatra ka hoe manantena an'Andriamanitra foana hamoaka antsika ao anatin'ny olana, satria ny fotoana mety amintsika dia tsy fotoana an'Andriamanitra, manana ny fotoana ny Andriamanitra, ary tena hamoaka antsika amin'ireny olana ireny izy rehefa matoky azy isika. Matetika ny olona dia miteny amintsika koa hoe olona mivavaka dia mivavaka nefa misedra olana foana. Matetika isika mivavaka no tena misedra olana amin'ny fiainana, satria ny devoly dia tsy mba faly amintsika izany, fa rehefa hitany hoe milamindamina sy manaraka an'Andriamanitra tsika dia ataony ny fomba rehetra ahafahantsika miverin-dalana. Dia rehefa mametraka tsika hoe miaraka amintsika Andriamanitra dia tsy midika akory izay hoe tsy hanao tsy hisy olana iseho amin'ny fiainantsika, satria ao anatin'ireny olana ireny anie no ahitantsika ny fiasan'Andriamanitra. Hitantsika tamin'ny apôstôly niaraka tamin'ny Jesosy tao anatin'ny sambo dia tafiditry ny rano ny sambo, nefa tao anatin'ny zanak'Andriamanitra, nefa ny zavatra foronina dia tsy ahasakana ny mpamorona. Ka ireny olana mahazo antsika ireny dia tsy ahasakana an'Andriamanitra, satria tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra ataony. Namorona ny zavatra rehetra ka hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra Andriamanitra, ary hainy mamorona ny zavatra rehetra, hainy manova ny fiainantsika, hainy manome fiadanam-po antsika. Ny hany angatany amintsika dia ny hatoky azy, ny antso azy, hanome azy ny lalana, hanome azy ny toerana ahafahany mamaha ny olantsika, fa tsy hoe andeha hitady vahaolana hafa ankoatra an'Andriamanitra, satria diso lalantsika dia mety ho diso fanantenana ihany koa ny aparany, ary tsy maintsy ho nenina ny hafaran'izany zavatra izany. Mila miambina isika ary mila mivavaka mandrakariva. Hitantsika izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Lioka 1:20. Lioka 1:20 andininy 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka ho afa mandositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona.
Amen. Miambena ka mivavaha aoka isika hiambina hatrany satria tsy fantatsika na ny andro na ny ora na iavian'ny zanak'olona eny amin'ny raholanitra. Koa aoka tsy ny zavatra miseho amin'ny fiainana andavanandro, ny olana sy indrindra indrindra no ataontsika ho toy ny maka ny plasin'Andriamanitra. Fa n'inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia aoka isika hanana fanetretena hiambina hatrany, tsy hatoritory fa hivavaka ary tsy ho sasatra satria arakaraka izany vavaka ataontsika izany no androtsontsika ara-panahy sy ahafahantsika mitazona ny satro-boninahitrintsika mba tsy hisy haka mandra-piavy ny tompo eny amin'ny raholanitra haka atsika. Dia mahereza daholo fa Andriamanitra tsy mandao antsika. Andriamanitra hanafaka anao amin'izay zavatra mahazo anao amin'izao fotoana izao, na olana arak'asa, na orana ara-bola, na aretina. N'inona zavatra mahazo antsika dia Andriamanitra ny hamaha ny olantsika. Nefa aoka tsy ny sitrapontsika no atao fa ny sitrapony. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra mba hahita fifaliana miaraka amin'ny tompo amin'ity anio ity. Na aiza n'aiza misy antsika ny fanahin'ny masina ny momba antsika tsirairay avy. Amen.